Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Oh, tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Oh, alléluia. Tu es saint. Tu es saint 3 fois saint. Oh, Dieu tout-puissant, éternel. louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Alléluia. Tu es Tu es saint, Seigneur. 3 fois Dieu saint. tout-puissant. Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Tu es saint. Tu es saint, 3 fois saint. Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Tu es saint. Tu es saint, 3 fois saint. Sagrada minha vundina te Dieu socia. tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Amen. Pour recevoir la parole de Dieu, aujourd'hui je vois un cœur qui s'illumine de lumière dans chacun d'entre nous. Aujourd'hui je vois un cœur capable d'être partout dans 2026 pour proclamer la bonté de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu gardes cet état d'esprit tout au long de ton année, à commencer par aujourd'hui. Acclamons le Seigneur en recevant l'homme de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta main vers le ciel. Montre à Dieu que ta reconnaissance vient profondément de ton cœur. Est-ce que vous savez que tout ce qui se passe ici sous le soleil a un début et une fin comme l'année 2025? Que ce soit les difficultés, les problèmes ou les maladies, il y a toujours une fin à chaque chose. Mais la plus belle chose dans la vie, c'est ce moment où tu rencontres réellement Jésus. Je désire ce soir que tu puisses rencontrer Jésus. Ary zavatra azoko antoka androany alina rehefa iona amin'i Jesosy ianao tsy hitovy tamin'ny lasanao intsony no avinao miaraka aminy. Et ce dont je suis sûr ce soir, quand tu vas rencontrer Jésus, ton passé ne sera plus la même chose que ton futur. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolony amin'ny fotoana androany hariva. Soyons reconnaissants pour cette soirée. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Élève ta main.
Et remercie le Seigneur de tout ton cœur. Misaora azy fa isan'ny velona ianao ary mbola misy antenainany aminao. Remercie le Seigneur parce que tu es encore parmi les vivants et qu'il y a encore de l'espoir pour ta vie. Mino androany fa niafatra zay hoentiny eto na foy azy dia hitondra fampisaintsainanao anao hiatrehanao ny taona 2024. Je suis sûr que même si le message de ce soir est court, il y aura, ce message va apporter de la réflexion, de la méditation dans ta vie pour que tu puisses porter cette parole tout au long de cette année. Mitenena Jesosy io. Parle Jésus. Amen. Amen. Dia fa mafy Est-ce qu'on peut an'Andriamanitra acclamer le Seigneur? mahazo toerana teo. Tu peux t'asseoir. Miaraba ihany koa ny équipe rehetra ny Madagasikara. J'aimerais également saluer toute l'équipe à Madagascar, Ny any Chine en Chine sy ny manerana an'izao tontolo izao. et toute l'équipe à travers le monde. Androany manokana dia te hizara amintsika ny teny sy afatra nomeny Jesosy mandritra nyity taom-baovao ity. Ce soir, j'aimerais vous partager la révélation et la parole que Dieu m'a mis à cœur pour cette nouvelle année 2026. Ny zavatra azoko antoka androany raha nokatra ny fonao ianao dia azoko antoka fa ndray kasika avy amin'Andriamanitra ianao. Ce dont je suis sûr ce soir, c'est que si tu vas ouvrir ton cœur, je suis sûr que tu vas être touché par Dieu. Eto amintsika eto misy olona nanehon'Andriamanitra ny voninahiny. Ici, il y a quelqu'un à qui Dieu a manifesté sa gloire. Mety hoe zavatra hita maso le porofo nanehon'Andriamanitra an'le izy fa mbola mihoatra ny lavitra noho izany ny fiovam-panahy sy toe-po manompo an'Andriamanitra. Peut-être que c'est quelque chose de visible que Dieu a fait dans la vie de cette personne, mais c'est encore plus grand que cela, le fait de changer de cœur en suivant Jésus. Noho ny amin'ny fotoana mety ampitsangana eny an-toerana fotsiny taty i pasteur Lova raha izy azafady. Est-ce que tu es là, Pasteur Louvre? Tu peux rester là où tu es. Eo atsangana taty izy ny Lève pasteur justement. Lova. C'est elle, Pasteur Louvre. Nanatrika fotoana ohatr'izao izy ny alina ifony maraina nana problème ana rein izy. Elle a assisté à un moment comme cela. C'était une soirée de prière comme cela. Et elle avait un problème de rein. Zany hoe ny rein-ny anankiray zany efa tsy mandeha tsony. C'est-à-dire qu'il y a un de ses reins qui n'était plus fonctionnel. Fa rehefa ohatr'izao ny kasihan'i Jesosy rehefa mifantoka tamin'ny tompo ny alina ohatr'izao dia rehefa nakany amin'ny dokotera izy soloiny Jesosy rein vaovao. Quand elle a fixé ses yeux vers Jésus pendant un moment comme cela, quand elle est partie chez le médecin, Dieu lui a donné un nouveau rein. Tena fahagagany zany raha amintsika olombelona. C'est vraiment un miracle pour nous humainement. Fa azo antoka fa tsy misy mahavita an'izany nizanizy fa tanan'ilay mpamorona ny mahavita an'izany Jesosy no anarany. Et on est sûr que personne ne peut faire cela sauf le réel sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Mba atsangana ny tanan'ny pasteur mba ho hitan'ny olona hoe nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga ianao ny alina ohatr'izao. Pasteur Louva, est-ce que tu peux encore lever tes mains pour que on puisse témoigner de cette grandeur de Dieu dans ta vie? Ohatry ny variana kely tsika teo ny amin'ny témoignage no entiny tantine Fabiola teo. On est un peu étonné par le témoignage de Tantine Fabiola. Fa afaka mitsangana kely ve taty vetivety. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, Tati? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que tu peux raconter un petit peu? Oui, en fait, j'avais un problème de rein. Mes deux reins fonctionnaient qu'à 65%. Donc, je devais faire une biopsie. C'était en juin, fin juin. Ça a été reporté début juillet le 2. Mais donc, finalement, au moment où au moment de l'opération, en fait, 30 minutes avant l'opération, les médecins sont venus et m'ont dit que tu étais guéri. Donc, j'avais pleuré parce que c'est un miracle. Voilà. C'est un grand miracle grâce à Jésus. Amen. Amen. Tsy zavatra kelikely zany zavatra ataon'Andriamanitra zany. C'est pas des petites choses. Tiako tsapantsika fa velona Jesosy. J'aimerais que vous sachiez et que vous puissiez être conscient que Jésus est vivant. Miaraka amintsika eto izy androany alina. Il est avec nous ici ce soir. Raha ianao no ampiasa ny fonao androany, Si tu vas utiliser ton cœur ce soir,
tena iombona sy fakahita amin'Andriamanitra. pour être en réelle communion avec Dieu et le rencontrer vraiment. Tena azoko antoka fa ity no alim-panovana tanteraka ny fiainanao. Je suis sûr que c'est la soirée de ta transformation totale dans ta vie. Fireneno mangetaeta epita amin'ny 2026 tena fiainana hafa mihitsy. Qui veut traverser de 2025 à 2026 avec une nouvelle vie? Asio tia tanana mafy arao Est-ce qu'on peut an'Andriamanitra. acclamer le Seigneur? Androany alina dia izara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy a. J'aimerais vous partager ce soir, Tenin'Andriamanitra nampitondraina ny lohateny hoe pendant un court moment, cette parole de Dieu que j'ai intitulée Andriamanitra miasa ao anaty communion manova zavatra. Dieu qui œuvre dans la communion en changeant les choses. Jesosy nilaza fa ty taona ity a Dieu a dit que, Jésus a dit que cette année-là, 2026, dia taona amangin'Andriamanitra ny zanany. c'est l'année où Dieu va visiter ses enfants. Fotoana isehoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiasany ny fijoroanao. C'est l'année où Dieu va se révéler, se manifester à travers l'utilisation, à travers son utilisation de ta fermeté. Atsakany an-tanan'izay mandrenahako. Est-ce que tu peux lever ta main si tu m'entends? Rehefa ianao no hijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra Quand tu vas tenir ferme dans la volonté de Dieu, dia aza mieritreritra hoe amin'ny fomba ahoana ny hanovan'Andriamanitra ny zavatra ety ivelany hitany masoko. donc ne pense plus à comment Dieu va faire pour changer les choses extérieures. Zavatra hitranga amin'ity taona ity, Ce qui va se passer cette année, rehefa omenao ny fonao disponible ho an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, quand tu vas donner ton cœur en étant disponible pour Dieu à tout moment, dia hitranga ho azy ny fanehoam-pamantarana anotronan'Andriamanitra anao a hanovany ny sarotra rehetra. les signes et les miracles vont juste se manifester automatiquement pour que Dieu puisse changer toutes choses. Ao amin'ny Romanina toko favalo andininy fa 7-20 ka hatramin'ny andininy fa 1-20. Dans Romains 8, 19, 21, Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. voilà ce qui est écrit, Romains 8, 19 à 21. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Romains 8, 19 à 21, au nom de Jésus. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Amen. Tiako ianao hihaino tsara ny fahamarinana izay ho zaraina ao anatin'ny révélation androany hariva. J'aimerais que tu puisses vraiment écouter cette parole de Dieu dans cette révélation de Dieu. Nareo ve tsy mahita hoe mikorotana ny tany? Est-ce que vous ne voyez pas que le monde est dans le désordre? Meratsy ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Le monde va de mal en mal. Me misy ady sy filazana ady. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Misy firenena manafika firenena. Il y a des nations qui attaquent d'autres nations. Jesosy nilaza fa fanombohan'ny fahoriana zany. Et Jésus a dit que c'est le commencement de la tribulation. Fa eto Jesosy milaza, eto ny apôstôly Paoly no entin'ny fanahy dia nanoratra izy ho an'ny Romanina. Mais ici, Paul, l'apôtre Paul, a été porté par l'Esprit et il a écrit cela. Ozy izy hoe ny voary rehetra dia miandrika maniry fatratra zavatra anankiray sy fotoana anankiray. Il a dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Izy io andrasany io zanak'Andriamanitra io andrasany zavatra rehetra. Qu'est-ce que la création attend avec un ardent désir? C'est les fils de Dieu. Ny zavatra rehetra tsy miova satria mety ny politika. Les choses ne changent pas parce que la politique est bien Tsy hoe ny ou la politique science, fonctionne tsy hoe correctement. mihatsara koa ny science. C'est pas parce que la science progresse. Tsy vaholan'olombelona no andrasany voary rehetra. Ce n'est pas une solution humaine que la création attend avec un ardent désir. Fa ny révélation any zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy ao anatin'ny mpino. Mais c'est la révélation des fils de Dieu, Jésus-Christ dans les croyants. Azonao ve fa very
ny fijoroany Adama Edena. Est-ce que tu sais que Éden a perdu la fermeté d'Adam? Rehefa niody ny Adama dia nesoriny Edena. Quand Adam a désobéi, Éden a été arraché a été arraché de lui. Satria nazonin'Andriamanitra tao amin'ny fijoroan'ny olona ny fahafahany voary rehetra manaiky ny olombelona. Parce que Dieu a confié le fait que la création obéisse aux humains. Dieu l'a confié à la fermeté des hommes. Dia ny zavatra mitranga amin'izao ny faran'izao, Et ce qui se passe dans ces derniers temps, rehefa miratso ny olona dia mipotika mirava ny voary rehetra. quand les hommes deviennent de plus en plus impurs, font de plus en plus de mauvaises choses, le monde et la création se dégradent également. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny tantara faharoa toko fito andimy efatra ambin'ny folo. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny tantara faharoa toko fito andimy efatra ambin'ny folo. Dans 2 Rois, 2 Chroniques, pardon, 2 Chroniques, Chapitre 7 verset 14. chapitre 7, verset 14. Hoy izy ny ten'Andriamanitra, raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, no avy anetry tena, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, dia hiala amin'ny ratsy fanaony izy, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, dia hiaino azy any an-danitra, je l'exaucerai des cieux, dia amela ny elony aho, je lui pardonnerai dia son asitrana péché ny taniny ahako. et je guérirai son pays. Enoy ty famarinany ity a, Écoutez bien cette vérité. ny voary rehetra mitaraina satria miodina ny zanak'Andriamanitra. La création est dans la souffrance parce que l'humanité s'est détournée de Dieu. Me manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao na ny kristianina azy. Même les chrétiens suivent la manière de faire du monde. Ny dikan'izay tsy mahita zanak'Andriamanitra ny voary tena mijoro ny mahatonga azy mitaraina mandrak'androany. La raison pour laquelle la création souffre jusqu'à maintenant, c'est parce qu'elle ne voit pas des enfants de Dieu qui tiennent ferme dans la volonté de Dieu. Fa raha androany ao anatin'ity alina ity izy zanak'Andriamanitra tena hijoro amin'ny fahamarinana, andeha amin'ny fahamasinana, atahotra an'Andriamanitra, azoko antoka fa ny voary rehetra dia hiara-iasa soa amin'izay atateraka izay planina sy programan'Andriamanitra ny alohan'ny fiverenana. Mais si ce soir il y a un enfant de Dieu qui décide de tenir ferme dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté, la création va commencer à obéir à Jésus. Ndika fa ny ahatonga ny voary rehetra tsy hitaraina na hoe krosifahana. La raison pour laquelle la création ne va pas se dégrader complètement, Rehefa manapa-kevitra ny zanak'Andriamanitra aneo an' Jesosy Kristy. c'est quand les enfants de Dieu décident de révéler Jésus-Christ, de montrer Jésus-Christ. Ry kristianina tsy velona amin'ny fiainanao intsony ianao fa tokony ho Kristy ny velona ao anatinao. Cher chrétien, tu ne vis plus pour toi-même, ça doit être Jésus qui doit vivre à travers toi. Rehefa Kristy ny velona ao anatinao, ny voary rehetra dia nandray valiny amin'ny fitarainany hiara-iasa soa amin'izay ao amin'ny fiainanao aorin'izay. Quand c'est Jésus qui vit en toi, la création ne souffre plus, mais la création va concourir pour le bien des enfants de Dieu. Aza mieritreritritsika hoe ny voary rehetra dia iova amina karazana fahaizantsika manana politika tsara mpandrosoana azy. Ne pensez pas que la création va changer à travers notre manière de gérer ou notre bonne politique de gestion. Tsy ny fiovan'ny zavatra eny ivelany tanjona amin'ny fampiasana saina sy fahalalana maha-olombelona. Ce n'est pas le changement des choses extérieures qui est le but de la connaissance humaine et de l'intelligence humaine. Fa raha izany zavatra hitranga dia ho tonga any amin'ny nouvel ordre mondial ihany ianao. Mais si c'est ce qui va se passer, ça va aboutir au nouvel ordre mondial. Fa tsy izay ny zavatra tiany tenin'Andriamanitra eto lazaina. Mais ce n'est pas ce que veut dire la parole de Dieu ici. Ny fiovana ao anaty aneo ny zanak'Andriamanitra ny mampitsahatra ny fitaraina ny voary rehetra. C'est le changement intérieur qui révèle Jésus-Christ, c'est ça qui arrête la souffrance de la création. Androany hariva
te hizarantsika zavatra anankiray. Ce soir, j'aimerais vous partager une chose. Tamin'Andriamanitra namoaka ny zanak'Israëly tany amin'ny tany Egypta dia nanirak'olona izy atao hoe Moïse. Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, il a envoyé quelqu'un qui s'appelle Moïse. Rehefa tonga tany Egypte Moïse dia zao ny zavatra nitranga. Et quand Moïse est parti en Égypte, il est arrivé en Égypte, voilà ce qui s'est passé. Dia zao nataon'ny Egyptianina izy ho prince d'Égypte satria ny anabavy ny Pharaon no nitaiza sy nanangana azy. Chez les Égyptiens, Moïse est devenu un prince parce que c'est la fille de Pharaon qui l'a élevé. Fa ny zavatra navarian'Andriamanitra tsy nampiasa azy fony izy mbola prince d'Égypte. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu n'a pas utilisé Moïse alors qu'il était encore prince d'Égypte. Fa zao ny zavatra nataon'Andriamanitra. Et voilà ce que Dieu a fait. Nesoron'Andriamanitra tsy tao anatin'ny Moïse aloha Égypta, vao nampiasan'ny Moïse izy hanafaka ny zanak'Israëly tsy ho ao Égypte. Dieu a d'abord libéré et enlevé Égypte dans Moïse pour que Moïse puisse libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Zao tsika misy fotoana mitaraina mivavaka ho amin'ny firenena. Des fois, on supplie Dieu, on prie pour le pays. Misy fotoana tsika mivavaka mba hoe ho vonjeny la France, ho vonjeny Madagascar, ho vonjeny zao tontolo zao. Des fois, on prie pour que la France soit sauvée, pour que Madagascar soit sauvé et le monde également. Zao ny problème atsika. Mais voici notre problème. Tsy afaky mitondra olona ho any amin'ny lalan'ny fanafany ianao kanefa ianao mbola voageja na babo. Tu ne peux pas amener des gens vers la délivrance alors que toi-même tu es esclave. Ohatrany tamin'ny andron'ny Moïse, Mosesy aloha no nesoron'Andriamanitra tsy ho ao am-pony Egypta vao nampiasa azy izy hanafaka ny zanak'Israëly hivoaka amin'ny fanandevozana Comme au temps de Moïse, Dieu a d'abord libéré Moïse d'Égypte, c'est-à-dire qu'il a enlevé Égypte dans le cœur de Moïse pour que Moïse puisse libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Hitanareo Andriamanitra tsy mainka hamoaka ny zanak'Israëly tany Egypte zany izy. C'est-à-dire que Dieu n'était pas pressé et il ne se précipitait pas à forcément libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Fa nanomana ny Mosesy olona izy hamoaka ny Egypta tsy ho ao am-pony Moïse aloha. Mais il a d'abord enlevé Égypte dans le cœur de Moïse. Tahaka zany koa ny Israëly, rehefa namaky ny soratra masina tsika dia ohatr' zany mihitsy ny Israëly. Et il en va de même pour les enfants d'Israël ou pour Israël, le pays. Mora tamin'Andriamanitra ny namoaka ny Israëly tany Egypte. C'est facile pour Dieu de libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Satria loza folo dia tafavoaka ny zanak'Israëly. Parce qu'il y avait juste 10 plaies avant qu'ils soient libérés. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dia mba fantatrareo ve fa le loza folo ndray alina monja tonga dia mivoaka ny zanak'Israëly. Est-ce que tu sais que après les 10 plaies, en une seule nuit, les enfants d'Israël ont été libérés? Fa nandritry ny 7 taona ry zareo tany anefitra niady mihitsy Andriamanitra anaisotra ny Égypta tsy ho ao am-pondry zareo. Mais pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Dieu était vraiment en train de combattre pour que Égypte ne soit plus présent dans le cœur des enfants d'Israël. Mba fantatrareo ve fa ny fiodinany zanak'Israëly tany anefitra dia fahatsiarovana ny toetrany Egypta sy ny fanipotsapony daholo. Est-ce que tu sais que toute désobéissance des enfants d'Israël dans le désert, il s'agissait de souvenir, à chaque fois de souvenir de ce qui se passait en Égypte? Ndika fa ny mamoaka anao ao anaty ady miracle anankiray dia mety. Fa ny mitondranao any an-danitra piditra anao any Kanana tena ilana fotoana maharitra satria sarotra ny amonona izay nahazatra anao ao anaty fa mora ny amoahana anao ao anaty ady. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que, en fait, un seul miracle peut te changer, peut te convertir vers Dieu. Mais pour aller au ciel, il y a un lent processus. Il y a un lent processus pour que ton cœur change. Zay le fanehoana mahakasika momba ny famonjena sy ny fampakarana. Et c'est la révélation du salut et de l'enlèvement. Satria rehefa voavonjy ianao dia fahasoavana ny namonjenanao. Parce que quand tu es sauvé par la grâce.
ohatrany zanak'Israely tsy nangataka ry zareo ny loza folo fa Andriamanitra nampidina loza folo ampanaiky ny fony Farao amoaka ny zanak'Israely. Comme les enfants d'Israël, ils n'ont pas prié pour que les 10 plaies surgissent, mais c'est Dieu lui-même qui a décidé d'envoyer les 10 plaies pour convaincre Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Ny tena ady tao am-pon'Andriamanitra dia zao hoe rehefa tafavoaka ny zanak'Israely ahoana ny fomba hanovana ny zanak'Israely tsy hanao ny fanaony Egyptianina. Le vrai combat pour Dieu, c'est que c'est pas la libération des enfants d'Israël d'Égypte, mais quand ils seront libérés, comment ces personnes-là qui sont libérées vont changer de cœur pour qu'ils ne puissent plus avoir les habitudes d'Égypte. Atsakany ny tanan'izay mandray anahako. Est-ce que tu peux lever ta main si tu m'écoutes? Ny fahagagana dia azontsika raisina amin'ny finoana fa miasa Andriamanitra. Le miracle, on peut le recevoir par la foi que Dieu agit. Fa ny fanovananao dia mila fanapa-kevitra avy ao anatinao anao ny sitrapon'Andriamanitra sy manaiky ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Mais ta transformation exige ta décision de suivre la volonté de Dieu et de faire ce qui lui plaît. Loza folo namoaka ny zanak'Israely tany Egypte. Ce sont 10 plaies qui ont libéré les enfants d'Israël d'Égypte. Fa didy folo no nitaizan'Andriamanitra ny zanak'Israely mba hanana ny toe-panahiny tany anefitra. Mais Dieu les a élevés, les a éduqués par les 10 commandements. Mba fantatrareo hoe fa ny antony tenin'Andriamanitra dia anovanao ao anaty ho karazan'olona mety amin'Andriamanitra. Est-ce que vous savez que la raison de la parole de Dieu, c'est pour que tu puisses être changé à l'intérieur de toi pour ressembler à Dieu? Ny olona zaka ny tenin'Andriamanitra dia mora mahita ny fanotronan'Andriamanitra sy ny fanampiana. Quelqu'un qui est porté facilement et convaincu facilement par la parole de Dieu peut voir facilement la gloire de Dieu. Zany midika fa afaky no tonga olom-baovao tsika kanefa mbola mitomiaina amin'ny fanao tany Egypte ihany. On peut voir ici que nous pouvons devenir une nouvelle personne, mais avec les mêmes habitudes qu'avant, les mêmes habitudes qu'Égypte. Manam-baovao mafalina zay ny aminao a. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Andriamanitra dia nandefa ny fanahiny ho ao anatinao. Dieu a envoyé son esprit à l'intérieur de toi. Rehefa nandray an Jesosy ianao dia nataony olom-baovao. Quand tu as reçu Jésus, il t'a transformé en une nouvelle personne. Afaka miditra tsehatra Andriamanitra hanovanao ho karazan'olona hafa mihitsy amin'ity taona ity. Dieu peut vraiment entrer dans ta vie en te transformant vraiment en quelqu'un de vraiment différent. Amin'izay fotoana izay isaky ny fanatrehan'Andriamanitra ohatr'izao na isaky ny mivavaka ianao dia tsy oro ny présencen'Andriamanitra manao zavatra eo amin'ny fiainanao. Et à ce moment-là, à chaque fois que tu assistes à des moments comme cela, à des cultes comme cela, tu ne manqueras jamais la présence de Dieu qui va changer ta vie. Zavy afaka mizaranao tantara kely anankiray alohan'ny amaranako azy. Est-ce que je peux te raconter une histoire avant que je termine? Paul apôstôly dia olona ohatran'ny asa ianao ihany izy Silas. L'apôtre Paul et Silas, ce sont des personnes comme toi et moi. Atsangany hoe tanan'izay mandray anahako. Est-ce que tu peux lever ta main si tu m'entends? Ameko ohatra azo sapahitananao palpable. Je vais te donner un exemple palpable. Paul Silas ohatrantsika voasoratra amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ny tantarany. Paul et Silas, ce sont des gens comme nous, des êtres humains comme nous. Et c'est écrit dans les actes des apôtres. Jereo tsara ny telo fanao le fanoharana tsara mihitsy ary. Regardez-moi bien devant. Rehefa nitoro teny zareo dia nisamboriny Romanina nampidiriny any am-ponja. Quand ils ont prêché la parole de Dieu, les Romains les ont arrêtés pour les mettre en prison. Dia zao ny zavatra nitranga. Et voilà ce qui s'est passé. Rehefa tonga tao am-ponja ry zareo tsy monomonona na nitomany hoe Andriamanitra fitoriana amin'ny filazantsara ny nataonay fa tsy nangalatra zay maninona zay ny tonga aty tsy niteny an'izany izy. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils n'étaient pas en train de se lamenter en disant mais on était en train de prêcher ta parole. Pourquoi on est ici? C'est injuste. Fa ozy izy mirahalahy andao ekoaka hivavaka sy hideran'Andriamanitra. Mais ces deux hommes, ils se sont dit, allons-y, on va adorer, on va prier, on va louer Dieu. Rehefa tsara ny communionao amin'Andriamanitra ao anaty, Quand tu as une bonne communion avec Dieu à l'intérieur de toi,
dia manomboka tsy mijery ny zava-misy ianao ho sakana fa mifankahita amin'Andriamanitra ianao na dia ao anaty aiza nazy. Tu vas voir que les choses visibles ne sont plus un obstacle, mais tu vas commencer à rencontrer Dieu, à voir Dieu, même dans le noir. Dia mba fantatrao ve nanetsika an'Andriamanitra le toe-po amangany izy roa lahy ao am-pontsy. Et cet état de cœur de vouloir visiter ces deux hommes en vraiment presser Dieu dans son cœur. Za teteny aminao hoe Andriamanitra dia nanara-dalàna soa matsara. Moi, j'aimerais te dire que Dieu a vraiment suivi les choses de manière correcte. Hitanareo ny olona any am-ponja na criminel aza dia manana droit vanginy olona. Est-ce que vous savez que même un criminel, même s'il est en prison, il a le droit de visite? Hitanareo ny criminel reny afaka misy mamangy ny havana satria zoany zany amin'ny droit de l'homme. C'est-à-dire que même un criminel peut être visité par un proche ou un membre de sa famille, parce que c'est dans le droit de l'homme. Ataovatra zany tanareo raha mandre anay amin'izay nareo fa hiteny zavatra aminareo anatin'le famangina androany. Et j'aimerais vous interpeller par ce que je vais dire là tout de suite. Fa zao ny zavatra mitranga araka ny lalàna. Mais voilà ce qui se passe selon la loi. Ny olona mamangy ny olona voafonja dia na manatitra sakafo na manatitra lamba hitafian'le le marary na le gadra ao am-ponja. Quelqu'un qui visite un criminel ou quelqu'un en prison doit absolument soit ramener à manger, soit ramener des vêtements pour qu'il soit chaud. Dia zao no izy tsy afaka manana droit izy amany fatorana na anokatra varavara mifonja satria tsy anjaran'le mpamangy zany. Et ces visiteurs n'ont pas le droit d'ouvrir les portes de la prison ou de faire des choses bizarres. Fa Andriamanitra kosa rehefa tonga izy mamangy anao ao am-ponja dia miditra ao am-ponja miaraka aminao izy ary mivoaka mifonja miaraka aminao koa. Mais quand Dieu te visite en prison, il entre et il est avec toi en prison, mais tu vas sortir avec lui. Valy daholo ny fatorana rehetra ary sokafany daholo ny varavarana rehetra. Les chaînes sont brisées et les portes s'ouvrent. Tsy maretehaka ao an'Andriamanitra. Ohatr'izao Andriamanitra zany rehefa mamangy amin'ity taona ity. Voilà comment Dieu va te visiter cette année. Rehefa mety amin'Andriamanitra ny fonao ohatra ny Paul Silas. Quand ton cœur plaît à Dieu comme Paul et Silas, dia tsy mahita ny alehibean'ny sakany ianao mihoatra noho ny fahalehibeazan'Andriamanitra. tu ne trouveras pas les obstacles plus grands que Dieu. Satria Andriamanitra manova ny fahatsapahana ao anatinao mbana ny fahalehibeazany dia mekely ny fahitanao ny sakana. Parce que Dieu change ton ressenti. Tu vas voir Dieu, tu vas ressentir Dieu comme plus grand que les obstacles qui sont autour de toi. Mba fantatrao hoe Paul Silas tany ampovoan'ny fonjany nametrahana azy any amin'ny criminel. Est-ce que tu sais que Paul et Silas sont les amis en prison parmi les criminels? Fa tsy sakana ho andry zareo zany tsy hideran'Andriamanitra namafy azy ny zavatra hitany masony. Mais ce n'était pas un obstacle pour Paul et Silas de louer Dieu. Ny antony satria feno Andriamanitra izy. La raison est simple, c'est parce qu'ils étaient remplis de Dieu. Maniry amin'ity taona ity zay mandeha rehetra eto na aiza ho feno Andriamanitra ianao. Je désire cette année, là où tu es, et pendant toute cette année, tu vas être rempli de Dieu. Ny fahatsapahana ny fahafenony no ilaina. Tsy hitomany ianao vahaolana fa mivaho azy ny olana rehefa feno Andriamanitra ianao. C'est sa plénitude dont tu as besoin. Tu n'es pas là pour te lamenter de tes problèmes, mais quand tu es rempli de lui, tout est possible. Zao ny zavatra nitsanga. Voilà ce qui se passe. Namangy amin'ny Paul Silas Andriamanitra. Dieu a visité Paul et Silas. Dia ny zavatra nisy ny orooro ny fanambany ny fonja. Et voilà ce qui s'est passé. La prison a tremblé. Va daholo ny fatoran'izy rehetra. Les chaînes ont été brisées. Zany hoe le lakile tokony hamanan'le izy tsy mila nampiasaina satria Andriamanitra tsy mila fanalahidy fa izy mihitsy ny varavarana. C'est-à-dire que la clé qui ouvre la porte la porte de la prison était inutile parce que Dieu n'avait pas besoin d'une clé parce qu'il est lui-même la porte. Mafantatrao ny teniny tamin'ny Philadelphie. Est-ce que tu sais ce que Jésus a dit à l'église de Philadelphie? Hozy izy hoe
Zaho ozy izy manana ny falalahidin'ny David, le mamoa dia tsy misy mahakatona ary rehefa manakatona dia tsy misy mahasokatra. Il a dit, j'ai les clés de David. J'ouvre une porte que nul ne peut fermer et je ferme une porte que nul ne peut ouvrir. Dia ozy Jesosy hoe ametraka varavarana eo anoloanao aho ozy izy zay tsisy arindrina. Et je vais mettre une porte devant toi que personne ne peut barrer. Zany hoe rehefa mety amin'Andriamanitra ny fiangonana amin'ny Philadelphie, C'est-à-dire que quand cette église de Philadelphie plaît à Dieu, dia zao tsy olona manantona varavarana mba hanokatra varavarana fa Andriamanitra milivre varavarana eo amin'izay sakana rehetra mikoafana azy mba hahafahany miditra any amin'izay matapidalaka ny ce azy. n'est plus les hommes qui s'approchent de Dieu pour ouvrir une porte, mais c'est Dieu qui descend parce qu'il est la porte. Dia teto nasehon'Andriamanitra fa izy ny varavarana. Et c'est ici que Dieu a montré qu'il est la porte. Ny fanalahidy anokatra ny lalam-piainanao hatramin'ny faran'ity taona ity dia misy ifandraisany amin'ny fanapahan-kevitra ao hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. La clé pour que tu puisses tenir pendant toute cette année, c'est ta décision de tenir ferme dans la volonté de Dieu. Ny antony dia tsotra. La raison est simple. Raha vao mety amin'Andriamanitra ny ao anatinao, Quand ce qu'il y a à l'intérieur de toi, quand ton cœur plaît à Dieu, dia renao mihitsy hoe tafapetraka ny fiadanana. tu ressens vraiment la paix de Dieu en toi. Dia zao ny voalaza ny tenin'i Jesosy. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. Rehefa mandeha nareo ozy izy maintsy mpianandraka amin'ny toroteny ohatrah io androany. Quand vous partez prêcher la parole de Dieu comme moi aujourd'hui, Dia ozy izy raha miditra amin'ny tokantrano anankiray nareo izy dia tononao ny fiadanako. quand vous entrez dans une maison, à proclamer la paix dans cette maison. Raha misy zanaky ny fiadanana ozy izy S'il y a un enfant de paix dans cette maison, dia tsy hiverina any aminareo le fiadanana ny tonononareo fa hiasa eo amin'ilay olona. la paix que vous avez proclamée ne va pas retourner vers vous, mais va agir sur ces personnes. Izy ireo zanaky ny fiadanan'ireo. Qui sont ces enfants de la paix? Reo le nandray an' Jesosy atao hoe zanak'Andriamanitra. Ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Mazaka miai ny fanotsiana avy amin'ny teny izay zaraina aminy. Ils supportent la correction à travers la parole qui est prêchée. Miaina ny tenin'Andriamanitra. Ils vivent la parole de Dieu. Zaka ny tenin'Andriamanitra. Ils sont portés facilement par la parole de Dieu. Dia zay no mahatonga ny Paoly sy Silasy na any am-ponja aza tsy mahita aizy na tsy mahita kongo na tsy mitaray na tsy mahita hoe voafatotra izy. Voilà pourquoi Paul et Silas, même s'ils sont en prison, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur du noir, ils n'ont pas peur des petites bêtes, ils n'ont pas peur de ce qu'il y a autour. Mba atsangany ny tanana zay mandre aty aloha e. Atsangany ny tananao raha renao ny zavatra Est-ce que tu m'entends vraiment? Est-ce que tu peux lever ta main si tu m'entends? mba fantatra hoe fa i Adama ane efa nitanjaka taloha amin'ny fotoana niodinany. Est-ce que tu sais que Adam était déjà nu avant sa désobéissance? Fa rehefa nydésobéir an'Andriamanitra izy voranana fahatsapana hafa no nananany teo aloha. Mais c'est quand il a désobéi à Dieu, c'est là qu'il s'est senti nu alors qu'il était déjà nu. Diky fa ny voninahit'Andriamanitra tsy hoe manova situation fa manova fahatsapana. C'est-à-dire que la gloire de Dieu ne change pas forcément la situation, mais change ton ressenti. Dia hain'olona izy rehefa eo aminao ny voninahit'Andriamanitra. Écoutez bien, quand la gloire de Dieu est sur toi, Mety mbola eo le problème que peut-être que le problème est encore là, fa tsy hitanao le problème mais tu ne vois plus le problème satria ny fahatsapana ao anatinao parce que ton ressenti, ny fahafenoa ny c'est fiadanana la plénitude de sa paix. ny fahafenoa ny C'est la fiadanana. plénitude de sa paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ozy izy Jesosy Jésus a dit, fiadanako no meko anareo, je vous donne ma paix. fiadanako no navelako anareo. Je vous laisse ma paix. Ny olona manana ny fiadanana tsy miado any tenany, Celui qui a la paix de Dieu ne combat pas pour lui-même. tsy mandany fotoana manamartena Il ne perd pas son temps à se justifier lui-même. satria tsy miado any tenany fa misy miado azy. Parce qu'il ne combat pas pour lui-même, parce qu'il y a quelqu'un qui combat pour lui. Dia eritrereto re olona tsy mivavaka izy mirahalahy hoe mba esory ato zahay. Réfléchissez bien, et Paul et Silas, ils n'ont pas prié en disant, ah, délivre-nous de là. Fosy izy Andriamanitra Mais Dieu a dit, mahafinaritra azy ny fiderany zany. cette louange, ça me plaît cette louange. Zany fiakofany zany mahafinaritra Cette adoration me plaît. mahazo aina aho izy Andriamanitra Je suis à l'aise dans cette atmosphère. satria fanomezam-boninahitra tsy misy fitarainana. Parce qu'il me glorifie sans se plaindre.
tsy mitaraina amin'ny jesosy izy mba ho esorinao Ils ne se plaignent pas pour qu'on les délivre, fa mifankahita amin'ny voninahitry jesosy izy na ao anaty ady aza mais ils voient la gloire de Dieu même dans le combat. ny antony zaka ny tenin'andriamanitra mifony Parce que leur cœur est transporté facilement par la parole de Dieu. rehefa mifonao makatoa an'andriamanitra Quand ton cœur obéit à la parole de Dieu, dia ny fonao mahazaka mifankahita amin'andriamanitra ao anaty vesatra haranofo alors ton cœur pourra supporter facilement à voir Dieu même dans les charges de la chair. ny mahatonga anao mora aminainaina be io ao anaty ady La raison pour laquelle tu te plains trop facilement quand tu es dans un combat. ohatranareo ilay indisina lasantsy hoe manomboka milano fuel manomboka lano ny essence Vous voyez la jauge de votre essence dans votre voiture quand ça commence à montrer le témoin. ohatr'izay mihitsy ny zavatra mitranga rehefa tsy tsara communion ny olona mora monomonina mora tezitra mora manome tsiny hafa mora mangala Voilà ce qui se passe quand quelqu'un n'est pas en bonne communion avec Dieu. Il va haïr facilement, il va pas pardonner, il va être jaloux facilement. Il va avoir un cœur impur. mino a amin'ity alina ity fa mangy anao andriamanitra Moi, je suis sûr que cette nuit, Dieu va te visiter. ary andriamanitra namarina ny teniny Et Dieu va justifier sa parole. nataiza toerana natapidalakalenao ho livreny jesosy eo anoloanao amin'ny mahavaravara azy ny varavarana misokana tsy misy maharindrina amin'ity taoty Là où tu as été bloqué, Dieu va livrer ce soir la porte parce qu'il est lui-même la porte pour que tu puisses être libéré. Et cette porte va s'ouvrir et nul ne pourra la fermer. ozy izy jesosy raha zanaka ny afaka anao afaka tokoa ianao e Jésus a dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. andriamanitra rehefa mamangy am-ponao dia miditra ao anatinao izy Quand Dieu visite ton cœur, il entre à l'intérieur de toi. renao mihitsy hoe tsy ezaka ao ny tafavoaka anao Tu ressens vraiment que tu ne t'en sors pas par tes propres forces. rehefa tao am-ponja andriamanitra va ho azy ny fatorana Quand Dieu était en prison avec Paul et Silas, les chaînes sont brisées automatiquement. ny devoly mieritreritra hoe izy ny tompony lakile Le diable pensait qu'il est celui qui détient la clé. fa rehefa tonga andriamanitra tozy andriamanitra hoe azonao atelina ny lakile Mais quand Dieu est venu, il a dit à Satan, tu peux avaler la clé. satria izy andriamanitra hoe tsy ilaiko le lakile amoana varavarana fa za mihitsy ny varavarana misokatra ao anao Parce que Dieu a dit, j'ai pas besoin de la clé pour ouvrir la porte parce que je suis la porte qui s'ouvre pour toi. amin'ity taonyity hitazana sy hipitrapitra zay mieritreritra amin'ny varavaranao fa hikatona mandrakizay Cette année, tous ceux qui pensaient que ta porte va se fermer et que nul ne pourra l'ouvrir, ils vont juste voir la gloire de Dieu dans ta vie. joro eto a mampanompo ny fidiany jesosy anako Je suis ici, je me tiens en tant que serviteur de Dieu, élu par Dieu. fa raha anao fanekena amin'andriamanitra ianao fa hiaraka amin'ny tsara sy joro amin'ny sitrapony Si tu vas faire une alliance avec Dieu, que tu vas vraiment le suivre de tout ton cœur et que tu vas tenir ferme dans sa volonté, zay nataony tamin'ireny mpanompo ny voasoratra ato reny ho ataony eo fiainanao ihany koa ce qu'il a fait sur les serviteurs qui sont écrits dans cette Bible, il va les faire aussi dans ta vie. inona ny tenenin' jesosy ozy izy hoe tsisy maharombaka amin'ny tanako Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, personne ne peut vous ravir de mes mains. ary raha miasa iza no asakana Et si j'agis, qui pourra m'arrêter? inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? inona ny mampitanondrika anao Qu'est-ce qui te fait baisser la tête? azonao antoka ve fa tena miaraka amin'ny jesosy ianao Est-ce que tu es sûr que tu es avec Jésus? fa raha tena miaraka amin'ny jesosy zasy ianao Parce que si toi et moi, nous sommes avec Jésus, manana antoka ao anatin'ny fonao soyons sûrs dans notre cœur. tsy misy maharombaka amin'ny tanako ozy izy Personne ne peut te ravir de sa main. ary raha iza miasa ozy izy tsy misy mahasaka Et si j'agis, personne ne peut m'arrêter. maninona moa raha tomboka andriamanitra androany arivo zany Et pourquoi Dieu ne fera pas-il ça, manina raha ne tomboka commencera pas-il andriamanitra androany arivo maintenant? zany
Pourquoi il ne va pas commencer maintenant? Am'ty fotoana itenenako ty hikasika ny fiainanao Andriamanitra. À partir de maintenant même, à l'heure où je parle, Dieu va toucher ta vie. Misafidy ianao ny ara-hiditra amin'i Jesosy na androany azy ianao ny hibebaka sy hiteny amin'i Jesosy hoe Jesosy manomboka androany hiaraka aminao. Parce que tu choisis d'entrer dans cette nouvelle année avec Jésus, même si c'est aujourd'hui que tu vas te repentir et que tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, Jésus, je veux te suivre. Tsy le fiarahana gorisagorisa reny a. Ce n'est pas le fait de suivre de manière bancale. Ohatrany mahazatra anao ohatrany hoe mety amiko manao amen mifona kely amin'i Jesosy fotsiny. Ny fifonana tompoko tsy zay no ilain'i Jesosy androany. Fa raha hiaraka aminy ianao idio ny varavarana ny sokafanao any devoly. Ce n'est pas juste de faire des amen et après on se repent un peu, des fois on dit pardon alors que rien ne change. Mais si tu veux vraiment entrer dans une nouvelle année avec, en tant que nouvelle personne, ferme toutes les portes que tu as ouvertes au diable. Eritrereto fa navelan'Andriamanitra ny fahavalo ho anao zay ataony. Dieu a permis à l'ennemi de faire ce qu'il veut. Fa tsy zany ny sakana tsy hatafavoaka ny zanany. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne vas pas t'en sortir. Teneniny eo akaikinao rehefa mety tsara fotsiny ny communion hoe Dis à celui qui est à côté de toi, quand la communion est de bonne qualité, de tsy azo sakana na ny varavaram-piainanao tsy sokatra. la porte de ta vie ne peut pas être fermée. Misy resy lahatra amin'izany ve androany ô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est convaincu de cela? Alléluia. Alléluia. Famangina faharoa Deuxième visite. dia marana amin'izay. Et je vais terminer. Andriamanitra rehefa mamangy anao dia tsy maintsy mametraka ny dia-tanana izy. Quand Dieu te visite, il laisse une trace de ses doigts. Ary averiko indray, Andriamanitra tsy liana maha olana. Dieu, ça n'intéresse pas Dieu de juste solutionner les problèmes. Tsy ny mpanankarenanao no antony. Il n'est pas là pour te rendre riche. Tsy tonga eo izy anasitrana anao akory. Il n'est même pas là pour te guérir. Manan-javatra mihoatra noho izany Jesosy tamin'ny nahatongavany. Jésus a beaucoup plus que ça quand il est venu. Inona ny nahatongavan'i Jesosy? Pourquoi Jésus est venu? Ny ahatonga anao azo antoka ny mandrakizay miaraka aminy. Pour que tu aies l'assurance de la vie éternelle. Ary io nahasamihafa amin'i Jesosy amin'ny mpaminany hafa rehetra. Et c'est ce qui différencie Jésus de tout autre prophète. Reny tany aloha rehetrarehetra reny prophète no anarany fa Jesosy ny Messie. Tout ce qui était avant Jésus, on les appelait prophètes. Mais Jésus est le Messie. Mafantatrareo fa nisy mararina ritra mivalo amin'ny telopolo taona. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cet homme qui est handicapé depuis 38 ans? Tsy voako iky loha izy fa mijaona toko fahadimy manomboka amin'ny andimy voalohany ka hatramin'ny andimy fahaefatra ambin'ny folo. C'est dans Jean 5, 1 à 14. Ny tantaran'izany ny Je tenin'Andriamanitra. vais pas lire, mais c'est la parole de Dieu qui raconte. Le rangahy teo nandritra mivalo amin'ny telopolo taona. C'était un homme qui était là, invalide depuis 38 ans. Valo taona talohany nahaterahan'i Jesosy izy nefa teo. Il était déjà là 8 ans avant la naissance de Jésus. Tonga Jesosy teraka izy mbola teo. Quand Jésus est né, il était encore là. Feno telopolo taona Jesosy nanomboka ministère izy mbola teo. Et quand Jésus a commencé son ministère à 30 ans, cet homme était encore là. Fa tratra ny visite tampoka izy. Mais il a eu une visite soudaine. Teo Jesosy maintsy anazy teo sitrana ve ianao? Et puis Jésus lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Teo izy rehefa aveo ngampo ty rangahy ty le anipy ao anaty rano manaraka fa tsy mba nisy nanontany an'izany mihitsy hatramin'izay. Et puis il s'est dit, ah, peut-être que c'est l'homme qui va me jeter dans l'eau parce que personne ne m'a jamais demandé ça. Teo izy hoe tena ohatr'izao olona rehetrarehetra tonga eto dia niavany daholo ny ampidiriny fa eny e raha maty ny tena dia lo maty ravana aloha e dia raha maty ravana dia lo maty ny omby. En fait, il y a plein de gens ici qui viennent, mais ils ne me portent jamais dans l'eau. Ils portent toujours les membres de leur famille et ils ne pensent pas à moi. Zao ny zavatra nisy. Ozy Jesosy bataony fandrinao dia mandehana. Ils ne me calculent pas et Jésus a dit, voilà ce que je te dis. Lève-toi, prends ton lit et marche. Te metra-panontaniana aminareo aho.
ny olona saina mitondra fandriana tsy tokony tonga dia ny an-trano ve? Est-ce que quelqu'un qui porte un lit, est-ce qu'il ne doit pas directement rentrer à la maison? Tsy zay ve ny tokony ho izy? Est-ce que c'est ce qui doit se passer, non? Atsangany ny tananareo hoe tena zay ny tokony ho izy. Si tu es d'accord, est-ce que tu peux lever ta main? Oui. Matona saina mitondra fandriana dia mandeha mody ny dikany. Bah, la raison pour laquelle Jésus lui a dit de prendre son lit, c'est parce qu'il devait rentrer chez lui. Fa ny zavatra nitranga tsy tany an-trano nandeha nody izy fa tany amin'ny tempoly izy. Mais il n'est pas parti directement chez lui, il est parti d'abord au temple. Aorian'ny fanasitranan'i Jesosy ianao sy ny eonanao amin'Andriamanitra dia tokony mazoto mandeha mivavaka ianao. Après avoir été guéri par Dieu, ou après avoir reçu un exaucement de votre prière, il faut que tu sois motivé pour aller prier. Dia rehefa tonga to amin'ny tempoly io lehilahy malemy io satria natsangan'i Jesosy. Et quand cet homme qui était invalide depuis 38 ans était devant le temple, Dia zao nataon'i Jesosy anazy, zao ianao sitrana amin'izao sisa zao ianao aza manota tsony. et puis Jésus lui a dit, maintenant tu es guéri, mais à partir de maintenant ne pêche plus. Fa raha manota ianao dia mbola nizoanao indray ny raha tsy lavitra n'olo iny nananganako anao teo. Mais si tu pêches, il y aura encore quelque chose de pire qui va arriver. Zao fotsiny ny ataon'ny devoly amin'ireny olona mpitady miracle mivoaka miditry ny fiangonany ireny. Voilà comment Satan agit dans la vie de ces gens qui cherchent juste des miracles et qui font des va-et-vient à l'église sans réel changement. Asainy mivavaka ianao Il te laisse prier, fa rehefa avy eo ianao ampanotainy indray mais il va te laisser pécher aussi. dia Il va miverina t'inviter à mihoatra pécher. lavitra noho ny teo aloha indray le problème anao. Et le problème que tu avais avant devient pire encore aujourd'hui. Tena natranao androany amin'ny anaran'i Jesosy. J'aimerais t'enseigner aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mankalafa ho tany. J'aimerais t'exhorter, aie le péché. Satria io no mahatonga anao sahiran'ny devoly ao anaty problème. Parce que c'est la raison pour laquelle tu galères dans les problèmes et Satan en est content. Manombo manapa-kevitra manomboka androany ny toeto amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Commence à décider à partir d'aujourd'hui de rester ferme dans la volonté de Dieu. Androany hariva te-hiteny aminao be dia be ny olona te ahitanao amin'ilay toerana nahazatra nahitany ianao hatramin'izay. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, il y a plein de gens qui veulent encore te voir comme ils t'ont vu depuis toute ta vie. Ohatrany hoe ianao zany le reradreradava, ianao le olona mpangataka lava. Par exemple, tu es quelqu'un de découragé, quelqu'un de faible, quelqu'un qui mendie. Ianao le olona mora reraky ny fiainany zany vao misy zavatra mitranga dia ianao vizana voalohany. On dirait que tu es facilement fatigué par la vie. À chaque fois qu'il y a quelque chose, tu es le premier à être fatigué. Mety misy zavatra ratsy ohatr'izany mitranga eo amin'ny fiainanao. Peut-être qu'il y a des choses comme ça dans ta vie. Fa raha ianao androany hanokatra ny fonao, Mais si tu vas ouvrir ton cœur aujourd'hui, tsy ny ahela ny problème ny ainanao no sakana tonga an'Andriamanitra tsy hanangananao. ce n'est pas la durée de ton problème, tu as ce problème-là depuis combien d'années, c'est pas ça le problème, c'est pas ça l'obstacle de Dieu. Fa rehefa nivangin'Andriamanitra le rangahy io, ny adresina analana anazy teo amin'ny farian'ny Betesda, fa ny adresina amantarana azy manaraka tany amin'ny tempoly. Mais quand Jésus a visité cet homme qui était là depuis 38 ans en attendant sa guérison, l'adresse a complètement changé. Avant que Jésus passe, il était à Bethesda, mais après le passage de Jésus, il était au temple. Dikan'izay, amin'ity taona ity, raha ndray soma tsara ianao ny famangin'Andriamanitra, amin'ny fo feno communion aminy, miala tsiny fianao le olona marary lava amin'ny fahafantaran'ny olona anao fa raha salama amin'izay ny anaranao aorian'ny Androany. Cette année, Dieu va te visiter quand tu vas accepter dans ton cœur de recevoir la visite de Dieu. Si tu étais toujours malade depuis toutes ces années, à chaque fois on te voit, tu es malade. À partir de cette année, on va t'appeler la personne en bonne santé. Ty taona ty ny taona mangin'Andriamanitra ny zanany satria te aneo ny fisiny eo amin'ny fiainan'ny olona mpakatoa azy Andriamanitra. C'est cette année que Dieu va visiter ses enfants parce que Dieu veut révéler son existence à travers les personnes qui lui obéissent.
ho vonon'andriamanitra ny fahatsapana ratsy rehetra ny fiainanao omeny courage fifaliana isan'andro ianao. Dieu va supprimer tout ressenti, tout mauvais ressenti en toi, mais il va te donner la joie, la paix et toute la vie qu'il a en lui. Noho izany amin'ity taona ity ny tapany voalohany amin'ity taona ity nataoko hoe manomboka any amin'ny janvier any. C'est-à-dire que la première partie de cette année, à partir de janvier, ataovy renao mihitsy hoe miverina amin'andriamanitra ianao. fais en sorte que tu es vraiment conscient que tu retournes vers Dieu. Prends cette décision. Miala any amin'izay toerana nahazatra anao tsy araka ny sitrapony fa miverina tsara ao amin'ny sitrapon'andriamanitra. Quitte là où tu étais avant et quand tu étais dans les choses qui ne sont pas conformes à sa volonté et change d'adresse vers la volonté de Dieu. Miverena amin'ny fifaliana ohatra amin'izay. Reviens à ta joie première. Miverena amin'ny fitiavana voalohany. Reviens à ton premier amour. Miverena ao amin'ny vokatry ny fanahy. Reviens aux fruits de l'esprit. Miverena amin'ilay vision efa napetrak'andriamanitra tao am-ponao. Reviens à la vision que Dieu a mis en toi depuis le début. Miverena tsara ao anatinao. Reviens vraiment et complètement en Dieu. Maretiaka ao an'andriamanitra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fa za te hiteny aminareo misy zavatra tiako hijona vavolombelona be dia be ny amin'ny fisehoan'andriamanitra mialohan'ny fiafarana nyity taona ity. J'aimerais vraiment témoigner de beaucoup de choses, de ce que Dieu, comment Dieu se révèle dans ma vie et dans la vie de ma famille avant la fin de cette année. Ny fahatsapan'ny olona zany atao hoe fanotronan'andriamanitra miasa. C'est comment les gens ressentent cette assistance de Dieu qui agit. Ohatra fotsiny zao nisy mpanompoandriamanitra narany ny mamany Frankie, mitsangana hoe Frankie vetivety safady. Par exemple, il y a la mère de Frankie qui est juste là. Tsy tafatsanganao mpandrina tsy mavita mitsangana izy fa narary. Elle n'arrivait plus à se lever de son lit parce qu'elle était malade. Manaintena mafy ny lohany. Et sa tête était vraiment dans la souffrance. Vavaka nataony vavaka fa tsy nanovany inona le vavaka ny arivany. Elle a prié, mais ça n'a rien changé. Fanotronan'andriamanitra izy ny alina. Mais le soir même, Dieu l'a visité, Dieu l'a assisté. Natsotran Jesosy ny tanany teo amin'ny lohany. Jésus a étendu sa main sur sa tête. Dia nanomboka hatreo tonga dia nikiky izy niala teo am-pandriana tahitra ny vadiny hoe sitanako. Puis elle s'est exclamée, elle a crié, elle a dit « Je suis guérie ». Elle a même réveillé son mari. Dia ozy izy hoe tonga dia natanjaka le tongotra vera tsisy douleur anakely azy. Et d'un coup, de manière soudaine, elle a repris des forces et elle a pu se relever de manière ferme. Avereny hoe famangin'andriamanitra. Est-ce qu'on peut répéter visite de Dieu? Hitanareo Zakaiosy? Vous connaissez Zachée? Olona faran'izay ratsy teo an-tanàna. C'est une des plus mauvaises personnes de la ville. Ny olona rehetra eo an-tanàna ohatra tsika rehetrarehetra reo vao mahita hoe ino ny pastera fa mitantana ny anina nefa olona mpanota be igny. Quand les gens, quand ses voisins l'ont vu, à ce moment-là, ils se sont dit, mais c'est vraiment, je connais ce monsieur, c'est un grand pécheur, c'est quelqu'un qui fait de mauvaises choses. Il est pasteur maintenant. Zavatra nisy dia zao nandeha Jesosy ao an-tranon'ny Zakaiosy. Voilà ce qui s'est passé. Jésus est entré dans la maison de Zachée. Dia niresadresaka tamin'ny Zakaiosy tao izy. Et ils ont discuté avec Zachée. Fotoana fotaoriana niresahany tamin'ny Zakaiosy niovy Zakaiosy. Et un court instant après la discussion entre Jésus et Zachée, Zachée a été transformé. Manomboka androany aza mitady toritena mampety ny sofinao. À partir d'aujourd'hui, ne cherche pas une prédication qui plaît à tes oreilles. Fa manombo mihaino toritena manovana eo anatinao. Mais commence à écouter une prédication qui te transforme à l'intérieur de toi. Ny antony teny anova olona fa tsy zava-misy aloha. La raison de la parole de Dieu, c'est de changer d'abord les hommes, mais non pas d'abord les situations. Fa rehefa miova ny olona miova ny zavatra rehetra. Parce que quand l'homme change, la situation change. Ny zavatra itsanga amin'ity taona ity
Voilà ce qui va se passer cette année. rehefa tena resy lahatra ianao ametraka an'izay zavatra tsy tian'Andriamanitra ho tohizanao tsony. Quand tu es complètement convaincu de laisser et d'arrêter de faire les choses qui ne plaisent pas à Dieu, dia nomboka hitsangan'Andriamanitra hitantana anao ary ampahitanao hoe izy no hery lehibe indrindra sy fiarovana mahero anao. Dieu va commencer à te tenir par la main, il va te révéler qu'il est la puissance la plus puissante et personne ne peut la surpasser. Zay ty dia ho anao. Voilà comment est cette année pour toi. Mitsangana eo amin'ny toerana misy Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Ndaotsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel Misaora azy amin'ny fonao manontolo. et remercie le Seigneur de ton cœur Manomeza voninahitra azy. et rends gloire à Dieu. Misaora azy ny amin'ny fitantanany hatramin'izay sy ny mbola fitondrany hatramin'izay. Rends gloire à Dieu pour sa manière de conduire ta vie et comment il t'a toujours tenu jusqu'à maintenant. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava fa ozy izy hoe ary nisy maraina dia nisy hariva dia andro voalohany. Nisy hariva dia nisy maraina dia zay ny andro voalohany. La parole de Dieu a dit, il eut un soir, il eut un matin, et voilà le premier jour. Jereo tsara ny Genesis toko voalohany. Dans Genèse 1, on peut voir ça. Dia jereo ny andininy fa 7:10. Genèse 1, 17. Andiny fa 7:10. 1:13 azafady. 1, 13. Vakinany amin'ny anaran'i Jesosy pasteur. Au nom de Jésus, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Hitanareo isaky ny misy andro amoron'Andriamanitra dia osy izy hoe dia nisy hariva dia nisy maraina. Noho izany raha ny tokony ho izy ny nouvel an tsy tamin'ny 12 andrasantsika fa nanomboka tamin'ilay teny masoandro dia efa tafiditra tany amin'ny 2026 ianao satria nisy hariva dia nisy maraina dia zay ny andro anankiray. À chaque fois, Dieu dit, il eut un soir, il eut un matin, et voilà le troisième ou quatrième jour, ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fait, pour Dieu, une journée de 24 heures commence à partir du coucher du soleil. Et c'est à partir du soir que commence la journée. Donc, normalement, on est déjà entré dans l'année 2026 depuis le coucher du soleil. Dia miarabantsika rehetra tratran'ny taona 2026 tompoko. Et donc, je vous souhaite tous une très bonne année 2026. Andao ity tanana mafy ao an'Andriamanitra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tononiko amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Je proclame dans ta vie, dans le nom de Jésus, fa ny taona 2026 dia taona amangin'Andriamanitra anao. que l'année 2026 est l'année où Dieu va te visiter. Ao anatin'io 2026 io Andriamanitra iseho amin'ny fanotronany eo amin'ny fiainanao satria manaiky anao ny ho asehony amin'ny toe-panahy araka ny sitrapony. C'est pendant cette année 2026 que Dieu va se révéler à travers toi parce que tu acceptes de tenir ferme dans sa volonté. Mahita ny fahefan'Andriamanitra sy ny fahatsarany ho asehony eo amin'ny fiainanao satria zanak'Andriamanitra ianao. Je vois l'autorité et la bonté de Dieu se manifester dans ta vie parce que tu es un enfant de Dieu. Ny fitarian'ny fanamasina anao hatramin'izay dia mbola iotrany amin'ity taon'ity amin'ny anaran'i Jesosy. Le Saint-Esprit va encore te conduire de manière encore plus puissante cette année qu'auparavant au nom de Jésus. Ty taon'ity na isy fahasarotana azy hitany masonao dia hitsatrany ao anatinao anaty fiadanana eo am-piandrandrana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Cette année, même si tu vas rencontrer des difficultés, tu vas avoir le repos et la paix parce que tu vas voir la gloire de Dieu. Dia ho hitanao ny fanotronan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina amahany izay matapitalaky alehanao rehetra. Et tu vas voir l'assistance de Dieu qui va régler toutes les barrières et les obstacles dans ta vie. Raiso ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra anohananao amin'ity taon'ity amaky vakinao ny 2026 mandrapatonga amin'ny fotoana androany anomezantsika voninahitra azy. Reçois la bonté de Dieu, toute la bonté de Dieu pour te garder durant toute cette année jusqu'à ce que Jésus revienne. Tsy andre loza zany ao an-tranonao. On n'entendra jamais d'accident, de mauvaises nouvelles dans ta maison. Tsisy fiadina voaforona melezana anao ka ho ambiny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aucune arme forgée contre toi ne pourra t'atteindre au nom de Jésus. Ny fahasari-piaron'Andriamanitra hiaro anao sy ny ankonanao ahatateraka ny anjara voatendrinao indray mandritra nyty 2026 ty. La sainte jalousie de Dieu va te protéger
et va te garder jusqu'à la fin de l'année 2026. Zay mbola tsy hitany masonao tsy nirendesy ny sofinao naniditra taom-pony izany izy ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao zany amin'ity taona ity satria tia an'Andriamanitra ianao. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ça que Dieu a préparé pour toi pour cette année 2026. Reko nika ao atokantranonao fiadanana avy amin'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainanao ray manontolo. Je ressens que tu vas crier dans ta maison, paix, paix, paix sur ma maison et sur ma vie tout entière. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa zay vina n'asa rehetra ho ataonao amin'ity taona ity dia ho mifombiazana avokoa. Va dans le nom de Jésus parce que tous tes projets vont être dans le succès dans le nom de Jésus. Ianao ny Philadelphie an'Andriamanitra zay lalana nikatona rehetra hatramin'izay izy varavarana livren'Andriamanitra isokatra eo anoloanao. Tu es le Philadelphie de Dieu. Toutes les portes qui sont fermées, Dieu va les ouvrir dans le nom de Jésus. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Reçois dans le nom de Jésus. Teny amiko Andriamanitra. J'entends Dieu me parler. Zao ny lazain'i Jesosy. Voilà ce que Jésus dit. Misy olona eto niandry zavatra nandritra ny taona maro. Il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a attendu quelque chose depuis plusieurs années. Fandroana izy nahatsapa hoe kay Andriamanitra no tokony nandrasany fa tsy zavatra. Mais aujourd'hui, elle s'est rendue compte que, en fait, ce n'était pas quelque chose qu'elle devait attendre, mais Dieu. Mety efa mampolo taonany maro le zavatra nandrasanao. Peut-être que ça a duré depuis une dizaine d'années. Mety efa ntaonany maro koa. Peut-être que ça fait vraiment plusieurs dizaines d'années. Fandroan'Andriamanitra miteny amiko. Mais aujourd'hui, Dieu me parle. Fa ho ataony amin'ity taona ity le izy. Que Dieu va le faire cette année. Ho ataony amin'ity taona ity hono le izy. Dieu va le faire cette année. Tsy fantatro. Mety taranaka le izy. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'agit d'une descendance du fait d'avoir un enfant. Mety fanambadiana le izy. Peut-être que c'est le fait de tu veux te marier. Angamba mety hoe olana amin'ny ankonana le izy. Peut-être que c'est un problème familial. Tsy fantatro hoe inona le izy fa zavatra elany nandrasanao fa tsy mbola nety nitranga nefa mbola tsy niovy ianao fa io ianao mivavaka tsara. Je ne sais pas il s'agit de quoi exactement, mais ça fait longtemps que tu attendais cela, et alors que ton cœur ne s'est jamais détourné de Dieu, mais tu es encore là aujourd'hui. Amboary fotsiny communion anao amin'Andriamanitra. Règle juste ta communion avec Dieu. Ataovy zay iombonana amin'ny Jesosy tsara. Fais en sorte que tu sois vraiment en communion profonde avec Dieu. Manana intimité tsara amin'Andriamanitra. Aie une vraie intimité avec Dieu. Anovany ao anatinao Jesosy amin'ity taona ity. Jésus va changer ton cœur cette année. Ho adinonao amin'izay le problème. Tu vas oublier ce problème. Tenomboka anandratra ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao. Et tu vas commencer à élever la grandeur de Dieu. Fa ny zavatra hitranga orinan'ny androany. Parce que ce qui va se passer après aujourd'hui, Ho surprise tsara mifaneso anao ty taona ity. cette année va être de surprise en surprise en surprise en surprise. Ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia misoran'Andriamanitra ny fonao. Est-ce que tu peux lever ta main et sois reconnaissant envers Dieu maintenant? Tenin'Andriamanitra hoe mila anao ny fiainako. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Ianao ny ilaiko. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Marina fa miteny amiko ianao ny amin'izany faminaniana zany. Je sais que tu me parles à travers ces prophéties. Fa tsy zay prophétie zay ny ilaiko fa ianao ny ilaiko. Mais j'ai pas besoin d'une prophétie. J'ai besoin de toi, Jésus. Atao feno anao ny foko. Remplis mon cœur de toi. Atao fantsona manome voninahitra anao ny fisiko. Que mon existence soit un instrument pour ta gloire. Misaotra Jesosy androany alina. Merci Jésus pour cette nuit. Fa ho aty taona 2026 ty. Parce que cette année 2026 est pour moi. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ndao sy te tanana On mafy peut acclamer an'Andriamanitra. le Seigneur. Urakoraka ho amin'ny Est-ce qu'on mpanjaka peut ny pousser mpanjaka des cris de joie? Urakoraka ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Alléluia. Misaotra Jesosy. Merci Jésus.
Sotra Jesosy. Merci Jésus. Makasitraka anao zay tamin'ny taona lasa. Merci pour cette année 2025. Ny fitehirizanao anay. Merci parce que tu nous as gardés. Fiarovanao anay. Merci parce que tu nous as protégés. Famatsianao anay. Merci parce que tu as pourvu à tous nos besoins. Reo projet rehetra natao tao amin'ny fanjakanao. Tous les projets qu'on a fait dans ton royaume, Ny fanokafanao ny fon'ny olona ity anao. l'ouverture du cœur des personnes pour qu'elles puissent t'aimer. Ny amin'ny famafazana avy amin'ny fon'ny olona resy lahatra anome voninahitra anao. Merci pour la semence de chaque personne convaincue pour te rendre gloire. Ny amin'ny fanovanao fiainan'olona tamin'ny fanoloran-tena tsara. Merci parce que tu as transformé des vies à travers une bonne conversion, une vraie conversion. Ny fitehirizanao anay mandraka androany velona trapamonjena mbola afaka manome voninahitra anao. Tu nous as encore gardés jusqu'à aujourd'hui. On est encore parmi les vivants et on est ceux qui ont encore ton salut. Raha misy voninahitra tompo S'il y a de la gloire, ho anao rery zany mandrakizay. c'est à toi qu'appartient la gloire. Anao zay Jesosy a! Nous t'appartenons, Jésus. Anao mandrakizay zay. Nous t'appartenons éternellement. Ary hiaraka aminao zay mandritry ny taona. Et nous voulons te suivre toute cette année. Ary mbola hiaraka aminao zay mandrakizay. Et nous voulons te suivre éternellement. Ny fiainanay, ny mombanay manontolo, dia noho ianao no antony mampijoro anay. Notre vie et tout ce qui nous concerne, c'est grâce à toi que nous sommes encore là. Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Jésus, roi des rois. Horakoraka mafy Est-ce qu'on feo azy. peut pousser des cris de joie? On invite les responsables pour la Sainte Seine, s'il vous plaît, à partager la Sainte Seine.
alohan'ny hidirantsika amin'ny taom-baovao avant qu'on entre dans cette nouvelle année, na efa tafiditra amin'ny taom-baovao ary tsika même si on est déjà dedans, fa ifedsika rehefa miroambin'ny folo zany satria zay moa zany nidirana alohan'ny hidirana ny taom-baovao on va faire une grande fête à midi, à minuit, pardon, parce que c'est ce qu'on fait quand on entre dans une nouvelle année. fa alohan'ny hidirantsika any dia hiditra any miaraka amin'ny jesosy sika Mais avant de faire tout ça, bah, on va entrer avec Jésus. zareo ny anjona toko voalohany andiny ny fahatelo Regardez bien dans Jean 1, 3. Jean 1, 3. ozy izy ny ten'andriamanitra hoe izy narina ny zavatra rehetra La parole de Dieu dit que toutes choses ont été faites par elle. jesosy zany loharano mipoira ny zavatra rehetra C'est-à-dire que Jésus est la source de toutes choses. jaona toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa vetivety mba jerentsika kely jaona toko faharoa eo akaiky eo ihany ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa Jean 2, 1, 2. Jean 2, 1, 2 au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. amen Amen. nasaina tao anaty fanasan'ny fampakaram-bady jesosy dia lany ny ranom-boaloboka Jésus a été invité dans un mariage et il n'y avait plus de vin. jerentsika farany jaona toko fa 5:10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa Jean 15, 1, 2. jerena kely vetivety Jean 15, 1, 2, au nom de Jésus, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émande afin qu'il porte encore plus de fruits. jesosy ny teny hoe izo ny voaloboka Jésus a dit, je suis le cep. mba fantatrareo fa ny zavatra tsy ampy tao amin'ilay fanasana ranom-boaloboka Est-ce que vous savez, ce qui manquait dans ce mariage, c'était du raisin, du jus de raisin. mahatakatra le mpapakatra le mpanasa mahatakatra Ce sont des gens intelligents, c'est marié. Hein. satria voaloboka ny nasainy nefa ranom-boaloboka ny tsy ampy Parce que ils ont invité la vigne, le cep, parce qu'ils savaient que, alors que ce qui manquait, c'était justement un jus de raisin. jesosy zany rehefa eo amin'ny fiainanao dia mahavita mamoaka an'izay zavatra rehetra ilainao satria izy ny loharano C'est-à-dire que quand Jésus est dans ta vie, il est capable de produire tout ce dont tu as besoin parce qu'il est la source. eo amin'ny fiainanao dia miangavy ianao atsoa jesosy asao isan'andro eo amin'ny fiainanao izy Dans ta vie, je t'en supplie, invite Jésus à chaque instant. eo amin'ny oasanao eo Invite Jésus dans ton travail. eo amin'ny tokantranonao Invite Jésus dans ton foyer. eo amin'ny fianaranareo rakizy Invite Jésus dans vos études, les enfants, les jeunes. amin'ny asa mandrara azy ataonao Invite Jésus dans tes affaires du mety quotidien. tratrany tsy fahampiana oatra n'ity tokantrano ty daholo ny tokantrano rehetra Peut-être que il y a beaucoup de choses qui manquent comme lors de ce mariage dans ton foyer. ary mety ampitsahatra ny fiatinao le izy Et peut-être que ça va même arrêter net ta fête. mety mikatso ny zavatra rehetra Peut-être que ça bloque toute chose dans ta vie. fa teto tsy ampy ny divay fa hoy ny teny hoe nisy fety taokana ary jesosy dia voasa tao Mais ici, le vin manquait, mais il est écrit aussi qu'il y avait une fête à Cana et Jésus est invité à cette fête. ny loharano ny divay dia voaloboka La source du vin, c'est le cep ou la vigne. tokony hitsikitsiky zany ny eo rehefa manky ny ao an-trano raha hitanao hoe ao ny source C'est-à-dire que tu dois sourire quand tu es chez toi, même s'il manque quelque chose, parce que tu sais que la source est présente. ny manky tsy natao ampitanondrika anao Le manque n'a pas été fait pour te décourager. fa ny fahafenona ao amin'izay nasainao ny vahaolana ho anao Parce que c'est la plénitude de celui que tu as invité. C'est ça ta solution. inona ny lainy jesosy rehefa nanomboka namadika andrano tonga divay izy fakatoavana De quoi Jésus avait besoin quand il a changé l'eau en vin? Il avait besoin d'obéissance. miara-miasa amin'ny fakatoavana foany jesosy Jésus collabore toujours avec l'obéissance. aza miasa saina raha lany ny divay Ne sois pas désemparé s'il manque du vin.
miasa saina raha tsy pakatohan'Andriamanitra. Mais sois dans le désarroi si tu n'es pas obéissant à Dieu. Androany ao anaty fanasantsika. Aujourd'hui, nous sommes dans une invitation. Eto le loharano miaraka amintsika eto zao. Et la source est présente ici en ce lieu, maintenant même. Mafantatrao fa rehefa eo izy mahalala anao mihoatra noho ny fahalalanao ny tenanao izy. Est-ce que tu sais que quand elle est là, cette source, elle te connaît mieux que toi-même? Ary androany izy ny tena nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Aujourd'hui, c'est lui qui dit, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Sakafo ny fonao androany alina. Ouvre ton cœur cette nuit tenen'Andriamanitra iombona aminao ndray Andriamanitra. et dis à Dieu, je veux être en communion avec toi. Androany raha ihinana ny nofonao aho Aujourd'hui, si je vais manger de ton corps, dia andray ny fanasitranana amin'ny lafim-piainako ray aman-dreny. je vais recevoir la guérison dans chaque domaine de ma vie. Satria nidiakapoka taminao ny fanasitranana. Parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. Jesosy eo vonjeo aho. Jésus, sauve-moi. Aoka hiasa eo amin'ny fiainako ny tananao sy ny herinao sy ny fanahinao. Que ta main, ta puissance et ton esprit agissent dans ma vie. Androany mino fa eto miaraka amintsika Jesosy. Aujourd'hui, je crois fermement que Jésus est ici avec nous. Reko izy ao anatin'ity fandraisana ity anasitra ny olona eto izy. Je le ressens vraiment et je le crois que pendant cette communion, cette sainte scène, Jésus va guérir quelqu'un ici. Hikasika fiainan'olona eto Andriamanitra androany. Jésus va toucher des vies ici. Sakafo ny fonao dia mahita azy. Ouvre juste ton cœur et vois-le maintenant, vois-le. Fa sambatra ny olona izay voavelany elona. Parce que heureux celui dont le péché est pardonné Sy voasarona ny fahotana. et dont le péché est couvert. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Heureux celui dont le péché n'est pas compté par Dieu et son âme n'est pas trompée. Androany raisy ny mofo eny an-tananao. Aujourd'hui, prends le pain qui est dans ta main. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadiana azy tena indray ny mofo izy. Jésus, le soir où on l'a trahi, il a pris le pain. Dia hozy izy ty ny tenako izay vakiana ho anareo. Il a dit, voici le pain qui a été rompu pour vous. Zao natao ho fahatsiarovana azy. Faites cela en mémoire de moi. Misora azy. Remercie-le et mange le corps de Jésus. Taka izany koa ny kapoaka misy ranom-boaloboka. Il en va de même pour la coupe qui contient le jus de raisin. Hozy Jesosy hoe ty ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay. Il a dit, voici le sang de la nouvelle alliance et éternelle Izay nalatsako anareo ho famelana ny fahotanareo. que j'ai versé pour vous pour le pardon de vos péchés. Ka nao vinanareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka. Et à chaque fois que vous mangez de mon corps ou vous buvez de mon sang, Dia manambara ny nahafatesako ianareo sy Jesosy mandra-piavaka. vous annoncez ma mort jusqu'à mon retour. Ho avy Jesosy. Jésus revient. Apakatra amin'ny fiangonana izy. Il revient pour enlever son église. Ny zavatra hitany maso rehetra dia manoro ny fahakekezana izany fotoana izany. Tout ce qu'on voit dans ce monde nous montre et sont des signes du retour imminent de Jésus. Mety androany le izy, mety ho rehefa avy eo. Peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est tout à l'heure, Mety raha pitso maraina peut-être que c'est demain matin. fa miandry izany ny fiangonana. Mais l'église attend ce moment. Raiso ny fanekam-pamelan-kelo ka libra ny fanahinao. Et reçois le pardon de Dieu pour que ton âme soit libérée aujourd'hui. Dia misora azy ny fonao. Et remercie le Seigneur et bois le sang de Jésus. Misaotra ny amin'ny fahafenonao ato anatiko Andriamanitra. Merci pour ta plénitude, Dieu. Miditra miaraka aminao amin'ity taona ity aho. J'entre avec toi dans l'année 2026. Amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Au Nazareth. nom de Jésus Amen. de Nazareth. Amen. Amen. Rehetra tanana mafy On peut acclamer le Seigneur.